Niako ny fianambe ny ireo mpampianatra adventiste atao agnatin'ny fédération de Madagascar avaratra izay nitondsaigny ny herinandro lasa igny no andeha hanomboantsika ny fampilambaovao amin'ny tianio ity. Tratra ny tanjony kendregna ho an'ireo mpampianatra ireo raha ny fagnazavagna izay nataony tompony andraikitra. Manome lanja zato isanjato ny fagnabeazagna ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fafito hoy ny ambaran'ny talin'ny départementan'ny fanabeazagna ato agnatin'ny ranomasimbe indiana ndrimatoa Rawely Arjao. Agnampy ireo mpanabe adventiste mba hanagna fahaiza-manao tsaratsara kokoa ho amin'ny fanabeazagna ny zaza agnivon'ny sekoly izay iasany no tanjon'ny Congres ny mpanabe eo agnivon'ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fafito izay nitondsaigna ny 3 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra 2024 lasa igny. Ka ny fantoko tanteraka tamin'ny alalan'ny tekniky ny fampianarana eo amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny fanofanagna ireo mpanentana amin'ny fanabeazagna ray aman-dreny fiofanagna mandritra ny herinandra izay notanteragny tagny Sambava. Ankoatra ny fanabeazagna ireo zaza olom-pirenena vagno eto an-tany dia magnomagna ny zaza olom-pireneny lanitra ihany koa ny sekoly adventiste amin'ny sekoly missionnaire azy. Izany dia agnisan'ny mampiavaka ny sekoly adventiste ho iatrany ny fagnazavagna. Zavatra kendrena dia ho fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zany sy ireo mpitantana ny sekoly mba hisy vokatra tsara eo amin'ny fanabeazana ny ankizy izany. Dia ao anatin'izay lafiny hoe fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zay misy lafiny anankiroa. Ny lafiny anankiray dia lafiny pédagogie mihitsy zany. Eo amin'ny teknika fampianarana mihitsy izany na ny aty amin'ny ambaratonga fototra na aty amin'ny ambaratonga faharoa. Ny lafiny anankiray lehibe ho tanterahana ihany koa anatin'izao Congres zao dia fanofanana ireo antsoina hoe mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Inona moa zany ny anton'izay? Satria tsy niezaka ataon'ny mpampianatra ihany mitondra vokatra tsara ho any an-dakilasy fa manana ny andraikiny ihany koa ny ray aman-dreny ny mpianatra zany. Dia izay no antony hanofanana an'ireo mpanentana ireo mba hitondra fanofanana ho an'ny ray aman-dreny ny mpianatra any amin'ny sekoly izay misy an'izy ireo, any amin'ny fiangonana izay misy an'izy ireo. Ny dikan'izay ny fanabeazana ny fiaraha-miasa ny sekoly sy ny tokantrano izany. Ny sekoly adventiste moa zany no lazaiko eto amin'ny maha-sekoly ny fiangonana azy mamita iraka zany izy. Izay iraka zay zany dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra ka ao anatin'izany zany ny mpianatra eo amin'ny sekoly mba tsy hoe voavolavola eto amin'ny tetany ty fotsiny ankizy satria mandalo ny eto tany fa manomana an'ireo ankizy tanora ireo ihany koa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tratra ny tanjony hoy ny talen'ny départementan'ny fanabeazagna ato agnatin'ny ranomasimbe indiana. Ka ny fampiaran'ireo talen'ny sekoly sy ireo mpampianatra ny fiofanagna rehetra izay noraisina nandritra ny herinandra agny amin'ny sekoly izay nioaviany no antoko ny fahombiazagna sy miproborobo ny sekoly adventiste rehetra magnerigna ny fédération de Madagascar avaratra. Fampandrosoana ny fanabeazana any amin'ny sekoly tsirairay avy tato amin'ny fédération. Ka ilaina zany ny manatsara sy manatevina ny fahaiza-manao an'ireo mpanabe. Ohatra fotsiny hoe ny fahaiza-manao ny mpanabe eo amin'ny fitantanan-draha ratsy sekoly. Dia tahaka an'izany ihany koa hoe fahaiza-manao ny mpanabe eo amin'ilay fampianarana, eo amin'ilay fampitana fahalalana mihitsy zany. Hatramin'ny tanjony amin'ny hoe ny sekoly jiaby satria ny fédération tonga teto. Hatramin'ireo sekoly izay tsy miankina amin'ny fiangonana mivantana fa ireo sekoly izay karakaray ny mampo tonga teto ihany koa ireo tonga maro ireo fa ny fampahirezana moa zany dia ty hoe hitratra amin'ny tanjona rehefa mivadika ho asa azo tsapahi-tanana any amin'ny sekoly tsirairay avy amin'izay reny fanofanana. Vogno no ampiatra ny fiofanagna izay noraisiny ireo mpampianatra rehetra izay tonga namonjy ity fiofanagna ity. Dia ny hoe fomba fitantanana sekoly mba ahomby na finaritra. Maro be zany lakile zay nikoragny tona be zay fa ny azo resagny dia ny hoe mila mamboly fifandraisana tsara amin'ireo mpiara-miasa. Zay zany no fototra voalohany atao. Dia avakeo ihany koa zany dia ny fahaizana mitsinjara andraikitra isaka ny anjara. Tegna vogno
ary resaka vatagna resaka fanaya moraly koa zegny ambony koa zegny amin'ny raha ty satria zava-dehibe zegny fisian'zegny zavatra telo zegny ataoko fa misy fivoarana aorinan'ity Congres fanabeazana ty zany ny zanaky malagasy ary ataoko fa ho lavilavitra zay koa raha mety ho azondreo amin'ity taona ity. Velim-pisaoragna araka zany ireo mpampianatra izay nisitraka ny fiofanana izay nokarakarain'ny départementan'ny fanabeazana atao anatin'ny fédération de Madagasikara avaratra. Matsapa tsy ho ampy ny fotoagna izay niarahan'izy ireo sy naresan'ny traikefa nandritra ny herinandro ka ny fitohizany ty fiofanana ity no angatany ireto mpampianatra ireto. Tokantrano maso tontolo voalohany zegny zavatra hita raha mpiany le zavatra jiaby nikorany ito reny hita fa misy fiovaana fony ao an-tokantranontsika. Tahaka zay koa ny any am-piara-piasana rehefa mpiany reny zavatra reny misy fivoagnagoagana koa hita ao amin'ny sekolitsika any mazoto ray aman-dreny andeha apetriky zaza any amin'ny sekoly zay misy atsika. Tena mitombo fahalalana matsapa izahay tsy ampy fotoana tavela zay ngazy tsy ampy ankasitrahana ny nanovana azy ty anatin'ny fotoana ny vakansy karaha ty zegny dia maromaro ny ohatrany ty manoka ohatrany hoe misy raha tegna manindry ny foko zegny zao fiofanana zao dia hoe malibera mamananjera ary ampitombo amelore zegny ny asa zay natao ary indrindra mahampitondra ny ekôly antena zegny mbola tsy ampy ke isaorana zegny amin'ny sosikevitry rehetra ary hiezaka. Iabe zegny tokontsoa zay natonata amin'ny Congres taty Asambava miatriky formation maro zahay voalohany zegny formation amin'ny hitodihana amin'ny Andriamanitra faharoa magnaraka ny mba hitaizagna ireo zaza an-tragno ny amin'ny fahamarinana sy ny fandehanandreo an-tsekoly ary fahatelo magnaraka ny amin'ny hanampianarana ireo zaza an-tsekoly hitaizareo araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Santatra Ambavarano igny fiofanana igny hoy ny taleny départementan'ny fanabeazana atao anatin'ny fédération de Madagasikara avaratra Ndrianarivelo Joselito. Tafidriky tanteraka ao anatin'ny fandaran'asan'ny départementan'ny fanabeazana ny fanofanana mpampianatra mba ahafahan'izy ireo magnatsara hatrany ny fomba fampianarana agnivon'ny sekoly tsirairay ka izany ny ampisy izany isan-taogno hoy ity taleny départementa ity. Marigny baka ny mpampianatra dia tokony hiofagna mandrakariva agnisan'ny tafidriky amin'ny fanamby apetraka dia ny siany fiofanana farafaratsiny isan-taogno dia isy fiofanana atao aty agnivon'ny fédération ary io zegny mbola iaragna hiasa ankaiky ihany koa amin'ny tale fa ny fanohizana ny programme ny fiofanana dia antenegna fa mbola ho isy ihany koa amin'ny taogno manaraka. Saivigny fa ny araiky amin'ny telopolo Jolay ka hatramin'ny fahaeniny volana Aogositra no nitontosaigna ny fianamben'ireo mpampianatra ireo. Mpampianatra telopolo amby zato avy ato anatin'ny fédération de Madagasikara avaratra. Mpampianatra adventiste avy amin'ny sekoly adventiste sy ny sekoly ho an'ny olona manokana no tonga niatrika ity fiofanana ity izay nampitondraigna ny loha hevitra hoe mpanabe say mamita ny asa ombana